Efa nitsidika kely teo ihany izy resaka baolina kitra isika manomboka eto indray niditra tamin'ny andro faha 12 ary androany alady ny fiadiana tompon-daka ny ligna Lalamanga ho an'ny Skadi division voalohany raha ho an'ny Tetsi Mahamasina dia fiona anisan'ny nandrasana ny an'ny AS Adema sy ny AS Michel Andrava Atsala moa ireto ekipa roa ireto. Na dia nanao ady sala samy tsy nisy nitoko tamin'ny ekipan'ny AS Adema ny ekipan'ny AS Michel io tolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina dia mbola voatazonin'izy ireo ihany larana voalohany vonjy mainka amin'ny fiadiana tompon-daka ny ligna Lalamanga. Lalao izay tafiditra amin'ny andro faha 12 ho an'ny fifaninana fidiana tompon-daka izy ity tsikatra tamin'ity lalao ity fa samy nitandrina ny rotoda nisy any nefa ny baolina tokony ho tafiditra itsirairy ho an'ny AS Michel sy ny ASEX ho an'ny AS Adema teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ny aloha izay kosa dia resy ny ekipan'ny AJSA tamin'ny saharoa iray ny Kosfa tetsy Mahamasina ihany. Raha ho an'ny vokatra hafa kosa indray raha mikasika ireo lalao tany Carion ny Vesta Team FC dia nandresy ny Ezami tamin'ny Satelnoray ny EFC nandavy ny Gospena tamin'ny Sairainy ohatra. Taorin'io fandresena azo ny ekipantana formation kosa androany dia niakatra amin'ny larana faharoa izy ireo nivarina amin'ny larana fahatelo kosa ny ekipan'ny AS Adema mariana samy manana isa 20 ireto ekipa roa ireto saingy manatombo eo amin'ny isany baolina tafiditra ny ekipantana formation larana fahaefatra kosa ny ekipan'ny EFC manana isa 5.